Vola mankana fiarabanantsika rehetra momba ny fatratrarana ny vola biomaly dia tena misy tokoa izy. Izany hoe nareo mpanao gazety manana vaovao maro mihoatra ny zahay dia misy ny renseignement mandeha zany hoe misy olona mieritreritra hanao déstabilisation eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia rehefa voarainay le renseignement nanao recoupement zany zahay hoe marina ve zay sa tsy marina satria zay ny zavatra anankiray farafara tsy maintsy atao raha ohatra ka hanao manao an'le resaka renseignement zany dia rehefa vita le recoupement sura zahay fa tena marina le izy ary tsy miraty mihitsy le renseignement zany dia nangataka ordre de perquisition tany amin'ny madame le procureur dia nahazo tokony tamin'ny 5 sasany zay midina surteur ny trano ngeza ngeza ary dia tena sahirana zay nanao an'le perquisition tsy ndriko eto fa niaraka tamin'ny équipe ny PC4 brigade criminelle 4e section zay nanao an'le perquisition tany nanomboka tamin'ny 5 sasany arivo omaly tamin'ny loany tamin'ny enina maraina vao vita zay zany ny zavatra misy tena misy le izy 10 millions de francs vola 10 milliards de francs vola tratra tao ankoatran'izay misy vola vahiny madinidinika euro sy dollar dia misy vola talo sasany tsara tsindrina fa misy basy anaky enina ny tratra tao zany ialako tsiny amin'le fanazavako tamin'ny maraina 10 ny teneniko fa enina ny tena izy zany hoe reo izy notoko reo zay mitondra ataonazy io tsara hitanareo azy hoe ahoana le basy fa tena basy tena matanjaka ary dia tena manahirana dia misy pistolet anaky efatra koa automatique io anaky telo koa zafady zay mahatonga an'le basy anaky enina ny fanontaniana anakiray faharoa taiza le izy tratra anaovako azafady aminareo satria ny zavatra mafana be izy io raha ohatra ka rongony zavatra tsotsotra hafa ankoatra ny rongony natoroko anareo tarinina nanaovanay an'le opération tarinina namboranay an'le olona fa mbola anatiny manohy zahay zao ary io zany le olona mieritreritra anao an'le déstabilisation tsy io anankiray ihany fa efa ty ampela tananay ny anaky telo hafa ary milalao vola be ohatran'io koa zany ka ialako tsiny anaovako safady fa manjary manimba n'le stratégie zay hoapetrakay entiko miaraka aminakay eto mihitsy ny spécialiste amin'ny renseignement amin'ny CS afahanay manambara aminareo hoe anananay ny renseignement ary tena tsy amelanay zany io na ino zavatra misy ny sasany no tamin'ny maraina efa nisy ny fampitahorana hoe tsy matahotra ve anao vio ara lehilahy fa za koa masaky tsisy dika mitondrako an'le gradina contrôleur général raha ohatra ka matahotra andreo za fa za masaky ary za ho avy tsindriko zany 10 milliards de francs ny vola tratranay tao apetrako eto zany mentiko mihitsy izy ty anatin'ty ohatrity 1 milliard ato vola vaovao mbola mifono sachet ny 9 milliards 500 fa ny 500 millions ihany ny vola somaro efa tontatonta zany donc zany tsy vola efa nipirina tany efa elany izy fa vola vonalaina hoentina anaovana zavatra tsy manjary ny fahafantaranay azy rehefa nanontaniana moa le olona voasambotra dia sahirana izy mamaly hoe atao inona le vola inona ny nakanan'le vola be dia be apetraka ny trano tsy mpanao politika izy olona anakoroa nefa voasambotra resana tao hoe déstabilisation le izy coup d'état ihany koa mety misy indisy azo omena fa hoe le vola nampiasana tao inona concrètement ka zay ny ahafantarana azy hoe anaovana coup d'état satria le olona le basy ampiasainy basy vaovao io ampisehoko anareo rehefa aveo raha ilainareo ary basy tena matanjaka le vola tsy nieritreretina hoe ampiasaina amin'ny zavatra fa teneniko aminareo hoe tena efa sur ny renseignement tatela tananay matoa zay nandeha nakany zany satria anisan'ny zavatra manimba
sofina am'izao tsika miteny zao le hoe misy perquisition ary misy perquisition de eritreretin'olona sasany hoe ho harcèlement le izy tsy harcèlement zay zany tsy miditra amin'ny harcèlement fa zavatra efa sur zay no tonga zay tsy maintsy nidina sur terrain nandeha zany mety misy indisy fe hoe inona le saika ho ampiasana le vola misy déstabilisation fa concrètement hoe anakaramana olona anao an'le amon'olona zany civil sa miaramila no everina karamaina ny olona tratrany aloha zany am'izao civil le amon'olona ve mpitondra fanjakana sa olotsotra le hoe cible mpitondra fanjakana izy amin'ny eritreretina voloana aloha tsy ambara le olona roa voasambotra dia olona efitra mbola aiahina azavaiko tsara groupe anankiray olona anankiroa ny voasambotra natratrarana ny 10 milliards miaraka amin'ny basy anankely mbola misy groupe olona anankiroa efa nananay ny renseignement ary androany ihany zay efa sur terrain koa raha tsy tazonareo ela za zao rehefa zolo akanjo efa andehanao an'le deuxième opération de hoenonareo koa nyteny efa tafavoaka engany ka hotafaniko hoe teratany vahiny vesa malagasy anankiroa efa voasambotra vahiny européana sa karana vahiny européana sa karana sady tsy européana ny tsy karana raha zavatra hita tompoko ohatran'ny hoe sary efa tazana ihany tany ny fitondrana atao aloha tena teo aloha zao zavatra misy zao hoe fifofona ana fitondra ho an'ny fitondram-panjakana mety hoe inona no le tena hoe le source anainonareo an'izy zany ve hoe mety hoe tsy afaka miteny source ianao fa le hoe le sioresaka natongavana tany am'le fanadiadiana ve tsy mety hoe tsisy idirana politika ny olona madama samy amin'ny kilalaony ny kilalaony sasany tsy kilalaonay ny taloha ny teny hoe fofona ny fiainany anjarany zay fa tsy anjarako fa mifantako aminareo zany 10 milliards zany tsy kilalaon-jaza tsy kilalaon-jaza ny 10 milliards zafaly ary taloha rehefa misy miteny hoe mifofo tsy haiko na nahita 10 milliards na tsy nahita fa zay nahita ary andesiko ao raha ilainareo ao le 10 milliards no entiko ao mihitsy miaraka amin'le basy anakely mba hialana amin'le hoe mavandy manao kilalao hoe atsika foana mako mampavandy tena atsika io le resanao hoe vahiny teratany vahiny mercenaire hoe zany olona fahita de inona ny afaiza zany ny commanditaire na cerveau raha ohatra ka anareo manao ankety za izao omena ianareo rehefa tena boucleny ankety basy misy taratasy fa io nahantsynao an-trano ao rehefa anaovanao action tsy manjary mety ka basy io zany na misy taratasy io afaka anaovanao action maloto. Excusez-moi, vous pouvez dire le profil des suspects? Ils viennent de quel pays? C'est quoi leur métier? On dirait que vous dites pas exactement. Opérateur économique. Et de quel pays? S'il vous plaît, madame. Vous avez dit qu'ils étaient étrangers. Étrangers. Je suis en train de faire la procédure, les enquêtes et les investigations. Vous ne pouvez pas dire de quel pays ils viennent? Non. S'il vous plaît. Et vous n'avez pas donné non plus de commanditaire? Pas de jusqu'à maintenant, on n'a pas de renseignements à propos des commanditaires. Mais il y a des commanditaires. C'est sûr et certain. C'est ce que vous ont dit les suspects? Ils vous ont dit que c'est commandité par des gens au-dessus d'eux? Non, je sais, pas encore identifié. Pas encore identifié. Alors pourquoi vous dites que c'est une déstabilisation politique si vous ne savez pas qui sont les commanditaires? Je vous ai dit que c'est un renseignement à nous parvenu et là actuellement on est en train de faire des investigations. Donc on n'est pas sûr que c'est une tentative de déstabilisation politique? C'est sûr. Parce que pour une personne, c'est bizarre de voir 10 milliards de francs à la maison. Les armes, elles viennent d'où, s'il vous plaît? C'est de quel pays? Non.
Sorona micro dia lahatra eto reo dihetsika any manao PC sao afaka ketika micro-ntsika zao ok tena spré mihitsy mitondra-ko azy tena mitondra-ko azy amizay hitanareo tsy kilalao le izy fa kilalao e gauche droite Esorina ne pro. Ngamaitsika aminao. Atodika makaty le Pardon. Vous avez saisi des fusils d'assaut aussi ou pas? Non. Non. Vous enquêtez depuis combien de jours, de semaines sur ça? 2 jours. Ah, 2 jours seulement. Ça, ça va. Est-ce qu'il y aura d'autres arrestations après? Bien sûr que oui. Okay. Et pourquoi vous ne voulez pas dire le pays? Je ne comprends pas. C'est encore secret, madame, s'il vous plaît. Si vous me permettez, c'est encore secret. Vous le mettez la clé. Voir de l'argent, s'il vous plaît. Est-ce qu'on sait qui étaient les cibles précisément? C'est le président. Le président? Et les 4 colonels? Non. Non? C'est Mathieu Pianel. C'est les suspects qui vous ont dit que la cible était le colonel Michael? Vous avez dit que les billets étaient neufs? Attends, 9 milliards 500. Ok. Mais ils sont tout neufs, les billets? Là, non. Là, non. Ça va. 9 milliards 500, hein. Chez vous, qui n'avait pas? Désolé pour les rosements. Les armes, vous avez saisi hier soir, c'est ça? En même temps. En même temps? En même temps. On a commencé la perquisition à 5h30 hier et c'est terminé jeudi à 6h. Ok, d'accord, toute la nuit. Toute la nuit. Mety azo fatana ve mpanitaiza namoana Ka mbola anatin'ny manao investigation mihitsy zay zao ny anaovanay azy atoronay anareo ndray hoe à partir ny anaran'olona vitsivitsy zany naka vola taiza tamin'ny ovila dia ohatriny na re à partir ndraiky numéro reto no hitondranay azy mifanaraka velany anareo tsery mbola tsy nijerevanay fa misy an'le passation moa teo dia tsara le hitanareo azy mba hialana amin'le aiaitareo hoe manao kilalao tsika efa tsy kilalao efa tena zavatra loatra samy loatra amin'io